Ny fiangonana imeritsy atosika ao anatin'ny paroasy Fianorivo eto amin'ny régionaly Antananarivo indray no fantaritsika manodiany ity. Ny sabata 20 Mey teo no natao tamin'ny fiangonana imeritsy atosika ny fivoriam-ben'ny paroasy ny Fianorivo. Ity paroasy ity moa dia ahitana fiangonana telo no mandrafitra azy, dia ny fiangonana Fianorivo imeritsy atosika ary ny fiangonana Mahatsara. Folo taona teo eo efa nisy ny fiangonana tao amin'ity paroasy ity, ka ny fiangonana imeritsy atosika no azo ambara fa renivohitry ny paroasy. Tonga tamin'ny ity fihaonam-ben'ny paroasy ity moa ny Folie nationale ny fikambanana Apocalypse eto Madagasikara, ny pasteur Maïolona Mivady nitarika ireo délégation avy amin'ny foloben'ny fikambanana Apocalypse eto Madagasikara sy ny régionaly Antananarivo. Mariana ihany koa fa tamin'ity fotoana ity dia tonga teny an-toerana ny solotenam-panjakana notarian'ny PDS ny commune imeritsy atosika. Avy amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela Andriandehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ny fiangonana imeritsy atosika manokana dia fantatra fa efa eo am-piomanana ny anangana trano fivavahana lehibe ity fiangonana ity. Efa azo raha teo ny tany anorenana izany ary fantatra ihany koa fa ny volana Jona io no anomboka izay asa fananganana trano fiangonana izay. Atsika fiangonana eto Imeritsy atosika paroasy telo, Imeritsy atosika Fianorivo. Fianorivo dia Ambomiandry. Fiangonana telo tota zany no paroasy tonga eto amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetra tonga mba hiaraka hivavaka tamin'ity taona 2011 ity satria izao ny taona voalohany indrindra eonatsika eto. Apaina koa ny bureau-ny paroasy sy ny fiangonana sy ny régionaly izay tonga eto. Miarabantsika manokana koa ny ray aman-dreny PDS eto Imeritsy atosika izay tonga manome voninahitra izao fotoam-pivavahana izao. Alléluia! Aparte maskide wala! Vaovao zany aloha voalohany indrindra dia zao za tonga eto manontany satria miresaka koa zay sy PDS hoe zany eo sisy PDS mieritreritra hoe ny atonga avy amin'ny pasteur zao dia efa metraka an'ilay vato fototra tonga dia ndeha karakaro malaky zany ataovy vato fototra fa ny domaine manaraka ihany ny taratasy fa tsy ny domaine neny manome autorisation nanganana an'le fiangonana fa ny PDS sa tsy moa misy PDS mbola koa ny PDS fa tsy maintsy mba misy fiaraha-misakafo kely amin'izany mba mifety kely tsika sa hoana sisy nareo. Amen! Alléluia! Ya, zay ka mbola atao hoe teratetra tsy aritra fotsiny ny amin'ny vaovaotsika zany. Maty amin'inona ozy izy? Fa maty amin'izay ny fa ny asany maninona ozy izy? Manaraka azy ihany. Dia inona ary ny asa nataonao amin'ny tompo? Fa raha mbola nanao asa tamin'ny tompo anao zany ka tonga ny andro hafatesanao dia ianao ny olona sambatra indrindra satria rehefa tonga ny fitsanganana amin'ny maty dia maninona anao asa nataonao izy izy? Io no manaraka anao. Tsy maintsy garanty anao fa tonga ny fiainana mandrakizay. Tsy eo amin'inona satria ny asany tsy maninona azy indray, tsy manaraka azy ny asany. Fa tato ato dia maro ireo vahiny avy any ivelany no tonga manan-tanteraka fanadihadiana mikasika ny fikambanana Apocalypse eto Madagasikara. Ny fanitsy tamin'ity fotoana teny Imeritsy atosika ity ary
ny fatongavana Andriamatoa Christian avy amin'ny gazety Springer Publish News Germany avy any Allemagne. Ny manodidina indrindra moa ny fiainan'ny fikambanana Apocalypse eto Madagasikara, ny tantarany sy ny niforonany, ny makasika ny pasteur Mayol sy ny faminaniana navokany ary ny raharaham-pirenena izay no nanaovany ity mpanao gazety vahiny ity fanadihadiana nandritra ny io fotoana io. Aza adinona fa isaky ny alahady ariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora no anarahanao ny fampianarana ny bokin'ny Apocalypse iarahana hatrany amin'ny pasteur Mayol eto amin'ny televisionna Jery.